Mahakasika an'ilay raharaha fanolanana izay nahazo ny mpanakanto Meiza hatrany dia hita fa mizara maromaro ny hevitra n'ireo olona izay hita miparitaka etsiroa manoloana an'izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tahapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha Meiza sy ny fanehoan-kevitra n'olona isan-karazany no tena iompanan-tsika ato anatin'ity video ity. Maro dia maro ary tsy voasambany tamin'ny Meiza no nahitantsika an'ireo olona kalaza no afabaraka tao anatin'izay horonan-tsary mamafady etsiroa izay. Ao moa ireo zatovolahy ary misy ihany koa ireo andriambavilanitra izay samy efa tratrany izany daholy tamin'ireo olona malaza izay nahitana soritra an'izay fiparitahany video etsiroa izay. Raha tsy laza isika afa-tsy ny andriambavilanitra izay tena malaza tao anatin'ny izany tamin'iny tao andasa iny ilay andriambavilanitra manjakely avy any Ansuy izay solafaka tao anatin'izay video izay no nihetraketraky ny vadiny tamin'izany fotoana izany no namparitaka an'ilay video ny tety sy teroa. Fa ny tena nahagaga sy nanaitra ny maro anefany tamin'ity fiparitahany video ny mpanakanto Meiza ity no tena hita raha oharina tamin'ireo sasany izay niparitaka tany aloha dia tena nalaza ary tena maro ireo olona izay niaro fatratra any mpanakanto Meiza tao anatin'izay fiparitahany horonan-tsary mamafady izay nahitavana azy niparitaka tety sy teroa izay. Na ireo olon-tsotra izany na ireo olom-panjakana ambony dia hita fa samy naneho ny heviny amin'ny fiarovana any Meiza sy ny fankaherezana any Meiza. Raha tsy ilaza isika afa-tsy ny ministerany sirasira izay nandefa hafatra mafonja sy niaro fatratra amin'ny izay fiparitahany video misy any Meiza sy ilay vetaveta etsiroa izay nilaza mazava tsara izy ireo fa izay minia mbola manalabaraka ny olona anaty tambazotran-tserasera Facebook sy izay minia mampiasa ny tambazotran-tserasera mba ho endrikendrika ny fanalambaraka sy ny maro hafa dia tsy maintsy hiarany lalàna ary ho entsitra izy ireo amin'izay fampiarana any lalàna izay satria tan-tandalàna i Madagasikara ho izy ireo hatrany ka tsy tokony atao ny fanalabaraka an-tambazotran-tserasera tahaka n'ireny nanjo any mpanakanto Meiza ireny. Naneho ny heviny sy nitondra teny fankaherezana any mpanakanto Meiza ihany koa tetsy ankilan'izay ny loholon'ny Madagasikara tsy iza moa izay fa Ramatoa Latindra Rakotondrazafy izay naneho ny heviny sy nitondra ny teny fankaherezana tao anaty pejiny tao amin'ilay hoe mahereza Kimanda ary aza malahelo zany aza mitanondrika amin'ny zavatra tahaka an'itony ary aingane mba tena ho voasazy mafy ireo zay tsy valahara nanao an'izao resaka vetaveta sy moapampana taminao izao. Maherezaky fa c'est pas la fin du monde ho isatrany raha toa ka adika amin'ny teny tsotra ny fanehoan-keviny tao anatin'ny izay pejiny zay raha nitondra ny teny fankaherezana any mpanakanto Meiza izy tao anatin'ny izany rehetra izany. Etsy ankilan'izay anefa maro ihany koa ireo olona izay nanohitra tanteraka any fanehoan-kevitra izay milaza fa voaholana i Meiza. Isany nanohitra tao anatin'izany i Luc Hervé izay malagasy monina sy mila ravinahitra ao Frantsa ao nilaza izy tao anatin'ny fanehoan-keviny fa jereo tsara ilay horonan-tsary ho izy fa mbola nahavita nanao an'izay sitrapony ilay mpanakanto fa tsy misy an'izany ankiteritery fahatany zany teo araky ny nambarany Luc Hervé hatrany ka midika izay fa mety mba nakafafiny izy tao anatin'izany rehetra izany ho izy
fa tsy sanatria akory resaka fanolanana araky ny voalaza hatrany araky n'izay fanoen-kevitry ny likerve izay i likerve raha teo moa dia efa tsy mahagaga amin'izay fa sahiny maneho hevitra izay satria ny tenany dia isan'ny malagasy izay sasahy no sady tia manompa foana ao anatin'izay tampozatsirasera Facebook izay ka tsy mahagaga intsony ny fanehoan-keviny mahakasika ny zava-misy sy ny zavatra mandalo etsiroa indrindraindrindra fa mandalo ao Madagasikara ao hatramin'ny ela ka mandraky teny androany. Nanampitrotraka tetsan-kilan'izay ihany koa ikoty Lala Maitsoambo izay malagasy isany tia maneho hevitra sy tia mitsikera antambazotratsirasera ny zava-misy sy ny mandalo ao Madagasikara ao efa hatramin'ny ela mandraky teny androany. Nilaza ny heviny ihany koa izy tao anatin'izay fiparitahan'ny horonan-tsary meza etsiroa izay. Raha nijery tsara ihany koa isika ho ikoto dia hita fa zavatra ny fanarahana ireny zavatra nitranga ireny ho izy hatrany fa tsy misy an'izany hoe tery voaimanta na ihany koa ankiteritery fahatany zany fa nitondra ny fanazavana tany amin'ny kotohony ireo olona izay voampanga fa nanolana anome izay nilaza izy ireo fa nisy ny piraty ny telefonin'izy ireo fa tsy sanatria akory zavatra fanahinina naparitaka ireny rehetra ireny fa noho ilay telefona nisy ny piraty dia nanomboka teo no nahatonga anireny horonan-tsary ireny lasa niparitaka toy ireny hitantsika ireny ary manay mafy ireo olona izay nahavandoza amin'izao fotoana izao fa tsy mahasahy mivoaka ny trano ireo roalahy izay hita tao anatiny izay horonan-tsary izay satria maro dia maro ireo olona izay miandry azy ireo ary manahy ihany koa izy ireo amin'ny tenan'izy ireo sao dia misy mamony tampoka ka izay tampoka izay raha teo moa tsy mahalilahy ka naleon'izy ireo misoroka tozay mitsabo hatrany mandrapa ahitana ny tena marina mahakasika an'ity raharaha ity ary mandrapa hivoahany didim-pitsarana na ihany koa mandrapa hivoahany izay valin'ny fitoriana izay nataony mpanakanto me izay mahakasika an'izay resaka fanolanana izay nahazo azy zay. Izany rehetra izany dia proof azo ilazana fa tena mizara roa tanteraka ny hevitra n'olona amin'izao ankehitriny izao. Ao moa ireo zay manohana any mpanakanto me iza sy mankahiry azy amin'izay hoe tena volana tokoa izy nandritra ireny horonan-tsary ireny ary izay mihitsy no nahatonga azy tsy nahetsika tao anatin'ireny horonan-tsary izay hita etsiroa ireny. Ao koa ireo zay tsy mino sy tsy manaiky fa tena voaholana izy fa mandatsa sy mankaratsy anime iza etsiroa no ataony ireo olo sasany ireo manoloana an'izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.